Faly miarabantsika tsy fiarahava-ndraitra tsy telaka misy maraina fa 18 volana aogositra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ny fianarana ny ten'Andriamanitra eto. Loha indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ny tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao izahay satria nomena tombontsoa lehibe indray ankehitriny mba ahafahany mandray ny fahasoavana avy aminao. Fahazo ny fomam-pananay ary amboary izay vaovao ary ampianarany koa ho tony hanana fomangoraka sy hanana fisainana mifanakaiky amin'ny fisainanao. Dia mety izy ianao mangina isa-tokantrano tsirairay avy ihany koa aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe loharanom-pahalalana sy fifaliana tsy mety ritra. Ahitana amin'ny Joba 7:30-4 sy ny 5 manao hoe taiza ary ianao fony ao nanorina ny tany, ambarao raha ianao iza ary no nandidy izay horefiny raha fantatrao, ary iza no nanenjana ny famolainy teo aminy. Amen. Natao hikarakaran'ilay say Adama-sy Eva, hiasa sy hitanjona azy. Na dia nanan-karena tamin'ny zavatra rehetra ary afaka nanome an'izay ho azy ireo aza ilay tompon'ny izao tontolo izao, dia tsy namela azy hipetra-potsiny akory izy. Nanolotra azy ireo ny asa mahasoa ho fitahiana azy, hanatanjaka ny vatany ihany koa, hanitatra ny sainy ary hampivelatra ny toetrany. Tsy olombelona petrapetra-potsiny izany no namboarin'Andriamanitra, tsy olombelona kamo ihany koa, fa olombelona manana andraikitra ary natao hiasa sy hahasoa. Ny bokin'ny zavaboary izay manam-parika lesona velona teo anoloan'izy ireo no nanolotra loharano tsy mety ritra ho taridalana sy fifaliana ihany koa eo aminy. Voasoratra teo amin'ny ravinkazo tsirairay sy ireny vato eny an-tendrombohitra ireny, sy hita eny mikintana eny ambony izay tena mamiratra ihany koa, ary teto amin'ny tany ny ranomasina sy ny lanitra ny anaran'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny lanitra, ireo tontolo izay tsy voatanisa izay mitandahatra araka ny filaharan'ny fihodinany avy, ny zava-miasan'ny hazavana sy ny feo, ny andro sy ny alina, ireny rehetra ireny no nodinihan'ireo mpianatra tao amin'ny sekoly voalohany teto an-tany. Nosokafan'ilay tompon'izao tontolo izao izay tsy manam-petra teo anoloan'izy ireo ny lalàna sy ny fizotron'ny zavaboary ary ny fitsipika lehibe ny fahamarinana izay mandrindra ny tontolo ara-panahy. Ao amin'ny fahazavan'ny fahalalàna ny voninahitr'Andriamanitra no nivelatra ny tanjaky ny sainy sy ny fanahiny ary nahatsapany ny asambarana lehibe indrindra teo amin'ny fisiany izay feno fahamasinana. Tsara indrindra sy mahateo tia izao tontolo izao, fa tsy ny sahidena ihany raha nivoaka avy teo am-pelantanan'ny mpamorona ary tsy nisy peti-pahotana na aloko ny fahafatesana ny mba nivoary tanteraka. Ny sahidena no fanehoana ny faneren'Andriamanitra ho an'ny tany rehetra, ary ihany koa fikasana ny tombon'ny fianakavian'olombelona isa sy hanorenan'ny fonenany sy sekoly toy izay natolony azy ireo. Amin'izany no hanomanana bebe kokoa ny mpianatra ho mendrika sy hitaratra amin'ny fahafenoany kokoa ny fahazavan'ny fahalalàn'ny voninahana mandritra ny manjaka izay, ary ny ninona zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra dia taratsy ny halehibiazany, taratsy ny fahatsarany ary taratsy ny ihany koa ny fahombiazany amin'ny zavatra rehetra atao. Isika ihany koa ankehitriny dia tokony hakalesina ao anatin'izany, tokony hahita mandrakariva ny taratsy ilay mpamboatra ny zavatra rehetra isika rehefa mankamamy an'ireny zavatra hitantsika ireny, na eny amin'ny lanitra na eny amin'ny zavaboary na indrindrandrindra amin'izay rehetra ataontsika, fa Andriamanitra mpamorona tokoa ilay Andriamanitsika. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany teninao izany, manambara mandrakariva aminay ihany koa ny halehibiazanao sy elaela tsy toa ary mahefa ny zavatra rehetra. Ampio ny sainay hitodika aminao mandrakariva, tsy ho variana ny amin'izao fiainana izao fa atsapa mandrakariva, fa raha mahita tsarany izay
dia ny hatsaranao no hitanay. Anaran'i Jesosy, amen. Piano